Mbola ao anatin'ny ezaka lehibe amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny faritra Morony Mandihy ary eo ampanohizana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny fahasalamana sy ny ofisy-paritry ny fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Nisy ny tombana ny zava-bita ary eo koa ny mbola atao. Eo amin'ny fametrahana ny projet parina. Projet parina moa raha antsoina ihany koa hoe projet fafy, zany hoe fahasalamana sy fanjari-tsakafo eny fotony. Izy io dia misy ny famatsim-bola zany avy any amin'ny banky iraisam-pirenena sy ireo miaraka aminy izay ahafahantsika miasa mandritra ny 5 taona aloha eto anivon'ny faritra Morony Mandihy. Dia ny fandrosoana io zany amin'izao fotoana izao dia ny efa mandeha ny appel à manifestation d'intérêt efa nandeha tany amin'ny gazety efa mijery zany amin'izao fotoana izao izy adaoly ireo ONG iara-iasa ao anatin'io sehatr'asa io. Eo am-pamaranana izay tsika izao dia rehefa voapetraka reo dia andeha amin'izay zany no hoe ny famatsim-bola moa zany efa manomboka izy zao dia izay no anatanterahana ireo asa isan-tsokajiny izay tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo sy tafiditra ao anatin'ny ara-pahasalamana rehetra satria atrikasa natao ifanakalozana sy fampisarana ity natao ity ary nampiarahana tamin'ny fivoriana fahatelo tamin'ity taona ity izay arahana amin'ny comité régional de suivi et évaluation na ny GRSE.